De ho aiza izy zany e? Ary atao iny reto azo mameno sarety reto? Manana fikasana ny mba hanorina trano aho. Ay, ka aiza hono ty toerana norenanao trano? Hitanao iry am'ry rano be ry. Eo amoron'io aho no hanorina trano, eo ambonin'ireo fasika be ireo. Mahampatsiaro ahy tantara anankiray izany fikasanao izany. Tao anatin'ny Baiboly no nahitako azy, ary Jesosy Kristy mihitsy no nitantara izany ka inoy tsara. Nisy lehilahy anankiroa, ny iray Endry fa ny iray kosa Adala. Te hanorina trano ilay lehilahy Endry ka hoy izy, tsy maintsy ho mafy orina tsara ny trano izay oriko. Tsy maintsy ho mateza dia mateza mihitsy izy. Eo ambony andrin-tany mafy no anorenako azy. Koa rehefa vita ny tranony dia hoy izy, mafy orina tokoa ity tranoko ity. Ary tsy ela akory dia nirotsaka ny ranonorana. Namely mafy dia mafy ny rivotra. Tonga koa ny tondra-drano noho izany. Na dia izany aza no nitranga dia indro fa mbola nijoro tsara ihany ilay trano. Tsy nianjera mihitsy satria niorina mafy teo ambonin'ny andrin-tany. Ary mba ahoana kosa ny am'ilay lehilahy Adala? Ny aminy indray dia mba nanorina ny tranony koa izy. Nefa taiza hoy ianao? Teo ambony fasika izy no nanorina ny tranony. Rehefa tafatsangana ary ny tranony dia hoy izy, vita tsara lahy ity ny tranoko. Ary tsy ela akory taorian'izay dia tonga ny tondra-drano. Nikoa indrika hatrany ny vodi-trano ary tsy ela akory dia nidaraboka nianjera tamin'ny tany ilay trano vao naorina. Toy izany no fikotrokotroky ny fianjairany. Niantsoantso izy ka nanao hoe loza fa nirodana ny tranoko. Tena Adala tokoa ilay rangara izany kity. Momba izany indrindra dia hoy Jesosy Kristy, izay mandre ny teniko ka mankatoa azy dia tahaka ny lehilahy Endry izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Na iza no mandre ny teniko ka mino ahy dia tsy hankany amin'ny fary afo na oviana fa hahazo fiarovana mafy kosa izy. Ilay lehilahy Adala izay nanorina ny tranony teo ambony fasika dia tahaka ny olona izay mandre ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mba mankatoa izany. Tiany Jesosy ho tahaka ny lehilahy Endry isika. Rehefa izany dia tsy mba ho isan'ireo izay voaheloka isika rehefa tonga ny fotoana izay hamaizan'Andriamanitra ny ratsy fanahy. Araka ny tenin' Jesosy Kristy dia tahaka ireo trano roa ireo ny olona, samy nasiany rivo-doza sy ny rika izy ireo. Dia ho toy izany koa, indray andro any dia izatoetra ny fiainantsika koa Andriamanitra. Ireo izay velona ao amin'ny fahotana dia ho tahaka ilay lehilahy izay nanorina ny trano teo ambony fasika. Tsy mba nanorina ny fiainany teo amin'ny fanorenana mafy izy. Ho lehibe tokoa ny fahavoazana sy ny famaizana anjo azy ireny ao aorian'ny fahafatesana. Nefa ilay trano niorina teo ambonin'ny tany mafy dia tsy mba natahorana hiaran-doza. Jesosy no hiaro azy. Raha mino an Jesosy ianao ka mankatoa ny teniny dia tsy mba hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Hoy Jesosy, izay mandre ny teniko ka mino ahy dia tahaka ny lehilahy Endry izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny tany mafy, teo ambonin'ny fototra mafy.
Ny baiboly dia mampianatra antsika fa rehefa maty ny olona dia ny tenany ihany no maty fa ny fanahy tsy mba maty akory. Lasa any amin'ny toerana hafa ny fanahy, na any an-danitra na any amin'ny elo. Ho velona mandrakizay ny fanahy ao amin'ireo toerana roa ireo, na ho velona eo akaikin'Andriamanitra, na hijaly mandrakizay miaraka amin'ny Satana any amin'ny elo. Araka izany dia toerana roa ihany no alehan'ny fanahin'ny olona, ary lalana roa ihany koa no mankany. Jesosy dia efa niresaka ny momba ireo lalana roa ireo. Hoy izy, lehibe ny vavahady ary malalaka ny varavarana mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny olona no mankany. Fa kely ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Izany no tenin'i Jesosy, ary izany no risakaiza no lalana any misy eo anoloantsika. Lalana roa ihany no misy eto amin'izao fiainana izao, ny lalan'ny faharatsiana sy ny lalan'ny fahatsarana. Hatramin'ny andohan'ny fiainany dia teo amin'ny lalana ratsy no nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatra, ny ankizy kely rehetra dia efa mahafantatra sahady izany hoe mangalatra, ainy ny mandainga,
ny tezitra, ny tsy mankatoa, ny avonavona. Ary rehefa mielehibe izy dia vao mainka mahavita zavatra ratsy noho ireo, toy ny famonon'olona, ny alatra, ny fitrontoka, ny makavadin'olona sy ny ratsy rehetra toy izany. Izany no zavatra hita ao amin'ilay lalana ratsy. Ary ny fiafaran'izany lalana izany dia any amin'ny toerana misy ny famaizana sy fijaliana maritra mandrakizay. Izay rehetra tonga ao dia tsy afaka miala ao intsony mandrakizay. Izao kosa ny amin'ilay lalana anankiray dia ny lalana tsara izay mitondra antsika ho any an-danitra. Any an-danitra dia tsy mba ahitana ny ratsy, tsy misy alahelo, tsy misy fahoriana, tsy misy aretina, tsy misy fahafatesana, tsy misy zavatra ratsy mihitsy any an-danitra. Ny zavatra tsara ihany no hitany. Ao koa no toeran'Andriamanitra, ary ao koa no irina hitanantsika rehetra ka hikarakarany sy tsimbinany antsika. Ankehitriny ary ry sakaiza, raha tianao ny ho any an-danitra dia tsy maintsy mifidy ianao ny amin'izay lalana atoronao ankehitriny. Hoy Jesosy, izaho no lalana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Araka izany dia Jesosy irery ihany no lalana, ary tsy misy hafa mihitsy mba hahafahanao mankany an-danitra. Raha irinao ny ho tonga any an-danitra dia tokony ino sy anaikan'i Jesosy ho mpamonjinao ianao. Raiso ny teniny ka ankatoavy amin'ny fonao rehetra, ary aoka ianao anaradian'i Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiainanao manontolo. Mangataha amin'i Jesosy mba hanaisotra ny fahotanao, ary dia ho raisiny tokoa ianao. Ombanao mandrakariva izy mandritra izao fiainana izao, ary izy no handray anao ho any an-danitra aorian'ny fahafatesana. Olona iray dia Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety may. Olona iray dia Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety may. O Nikodemosy ateraka indray vao olombavao. Oi namako minoany Jesosy, ho raisiny ianao indro teraka indray. Oi namako minoany Jesosy, ho raisiny ianao indro teraka indray. O Nikodemosy ateraka indray zay vao olombavao. Indray andro Jesosy dia nanao fampianarana momba ny fianakavian'Andriamanitra. Tamin'izany dia nisy lehilahy anankiray izay neny tsara ny tenin'i Jesosy. Nikodemosy no anarany. Olona manan-kaja tokoa izy teo amin'ny mpiara-monina no sady mpivavaka tena mafana fo. Nievitra izy fa efa anisany ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra, ary liana tokoa ny ahalala zavatra misimisy kokoa momba izany. Noho ny maizimaizina ary ny andro dia indro fa lasa nankany amin'i Jesosy izy, ary hoy ny teniny taminy, mpampianatra, fantatray fa nirahin'Andriamanitra ianao mba hampianatra anay. Jesosy anefa dia nahalala fa tsy mbola tafiditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra Nikodemosy. Jesosy dia mahay mamantatra ny ao am-poniny tsirairay, ary hoy ny valiteniny, raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra. Nisavoritaka ny sain'i Nikodemosy nahary izany ka hoy izy, ataony olona ahoana no ateraka indray rehefa lehibe izy? Ary hoy Jesosy, aza gaga no nilazako izany taminao, izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Mila ateraky indray ianao amin'ny alalan'ny fanahin'Andriamanitra. Amin'izao fotoan'izao dia maro tokoa ny tahaka Nikodemosy, manao asa soa isan-karazany sady mafana fo tokoa amin'ny famonjena fitovi-piavahana sy ny toy izany. Toadin'izy ireo anefa fa ny fianakavian'Andriamanitra dia ara-panahy fa tsy hita maso. Fomba tokana ihany no hahazoana miditra ho isan'ny fianakavian'ny ray aman-dreninao. Izany dia amin'ny alalan'ny fahaterahana ara-nofo. Fomba tokana ihany koa no hahazoana ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fahaterahana vaovao
fahaterahana ara-panahy. Raha tsy mbola tafiditra ao amin'ny fianakavian'Andriamanitra isika dia toetra ihany ao amin'ny aizina ara-panahy, ka raha maty isika dia mivantana avy hatrany any amin'ny toerana izay hanafaizana ny mpanota. Masina dia masina Andriamanitra, mankahala ny ota izy. Raha misy ateraka indray dia omen'Andriamanitra fiainana vaovao izy ka manjary mankahala ny ota ihany koa. Afaka avokoa ny fomba ratsiny rehetra. Misy ohabolana ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny kisoavavy efa nisasa dia miverina miosopotaka indray. Nahoana izy no miverina miosopotaka? Satria tia fotaka izy. Mivelona ao amin'ny fotaka izy, izany no fiainany. Rehefa mandray ny fanan'Andriamanitra isika dia miova daholo ny fanerisika rehetra ary manomboka mankahala ny ota isika. Fomba ahoana no ahazon'ny olona mandray ny fanan'Andriamanitra? Hoy Jesosy, indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho. Te hiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy ankehitriny. Jesosy sy ny fanan'Andriamanitra dia iray ihany. Hoy Andriamanitra, nazovy no andrain'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Izany ny fomba ahazonao miditra ho isan'ny fianakavian'Andriamanitra. Izany koa no ahazahoanao ny fiainana mandrakizay. Raha tsy misy izao fahateram-baovao izao dia tsy ho azonao mihitsy ny fiainana vaovao, ko aza lavina ary ny mpamonjy izay maniry hiditra ao am-ponao sy hanjaka ao amin'ny fiainanao. Izao an'io izao dia raiso izy ho mpamonjy anao ary ho tompo ny fiainanao manontolo. Olona iray dia Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety mahay. Olona iray dia Nikodemosy tiany Jesosy nefa tsy mety mahay. O Nikodemosy ateraka indray vao olom-baovao. Oi namako mindoany Jesosy ho raisiny anao indro teraka indray. Oi namako mindoany Jesosy ho raisiny anao indro teraka indray. O Nikodemosy ateraka indray zay vao olom-baovao. Dia raha manaiky fa samy manao ny ratsy avokoa isika rehetra. Nahoana no mizotra amin'izany lalan'izany isika? Tsy tiantsika ny hanota, nefa tsy mety fa manota ihany isika, satria tsy mahay manova toetra. Miezaka isika mba hanao ny tsara, nefa ny ratsy ihany ny vitantsika. Izany no miseho dia satria feno ota ny fotsika. Raha nangalatra zavatra tamin'ny alalan'ny tananao ianao, tsy ahasoanao mihitsy ny fanapahana ilay tananao. Mety hangalatra indray ianao ny ampitso. Ny faniriana hangalatra dia avy ao anatintsika no hipoirany. Tena avy ao anatintsika ao tokoa izany, fa tsy avy amin'ny tenantsika. Feno ota ao. Raha maloto ny tananao dia azonao sasana amin'ny rano ka tonga madio. Moa azonao sasana sy diovina amin'ny rano ve ny fonao feno ota? Tsia, arakaraky ny ezahantsika hanadio ny fotsika ny vao maika mampahaloto azy. Ny teny ratsy ataontsika dia vokatry ny ratsy ao am-potsika. Ny eritreritra maloto ao amintsika koa dia mbola vokatry ny ratsy ao am-potsika ihany. Efa nahita goaika ve ianao? Mainty tanteraka ny tenany afa-tsy ny tendany ihany, izay fotsy dia fotsy tokoa. Moa azo ny goaika atao ve ny manasa ny tenany mba ho tonga fotsy tanteraka? Ty, fa nahoana izy no tsy manan-kery hanadio sy hanova lokon'ny tenany izay mainty? Satria tsy zavatra avy ety ivelany mahamaintimainty azy, avy ao anatiny na tonga ny volony mainty sy fotsy. Tsy afaka hanova ny lokon'ny volo mihitsy ny goaika, dia toy izany koa ny fahotana izay ataontsika dia tsy vokatry ny zavatra avy ety ivelany mihitsy. Ny ratsy izay ataontsika dia milaza fa misy faharatsiana ao am-potsika ao. Ahoana ny fomba hanovantsika ny fotsika? Hoy ny olona maro, ny tsahara aza manao ny ratsy intsony, nefa tsy ambanany amintsika mihitsy ny fomba hanovana ny fotsika. Moa afaka hiova ho ganagana ve ny goaika? Moa ve ny goaika afaka hiteny hoe manomboka an'io dia tsy hihinana afa-tsy vary masaka aho? Tsia, Andriamanitra ihany no afaka hanova ny goaika. Toy izany koa, tsy afaka hiteny mihitsy sika hoe manomboka an'io dia hanao ny tsara foana aho.
Andriamanitra irery ihany no afaka hanovany fontsika izay feno ota mba hahatonga antsika ahay manao ny tsara. Raha faizina ny mpangalatra dia angamba mety tsy hangalatra intsony izy, nefa iza no afaka hanaisitra ao am-pony ny faniriana hangalatra? Andriamanitra irery ihany no mahay manao izany. Sakaiza, vaovao mahafaly tokoa no ambarako aminao. Misy anankiray izay mahay manaisitra ny ratsy eo am-pontsika. Ainy ny manova antsika ahay manao ny tsara. Ny zanak'ilay tokan'Andriamanitra no mahavita izany. Jesosy no anarany. Manan-kery izy hanomezana antsika tsirairay avy fo vaovao, fo voadio. Raha nanantsika izany fo vaovao, fo voadio izany, dia nanantsika koa ny hery hahafahantsika manao ny tsara dia ny tsara ihany. Vonina ary te hanovany fonao Jesosy Kristy ankehitriny. Tokony handre ela intsony ianao. Indro lazaiko aminao ny zavatra tokony ataonao. Ambarao amin'i Jesosy ny fahotanao rehetra, ka manapa-hevitra hiala amin'izany. Mangataha amin'i Jesosy hanovany fo ratsinao mba ho tonga fo vaovao, fo voadio. Mangataha azy mba hampitoetra ny fanahiny ao aminao. Izany no tokony ataonao raha tapa-kevitra hiala amin'ny ratsy ka hanaraka an'i Jesosy ianao. Manao e, inona izany atao? Zao mikarakara sakafo zao e. Ay, radinina tokoa ny fiainana dia toa lany amin'ny fikarakarana zavatra maro samihafa. Ao ny manomana ny tany ambolena, ao ny mikarakara sakafo, mikarakara tokantrano.
saingy toa adino tanteraka ny miomana ny amin'ny fahafatesana. Tsy mbola nieritreritra momba izany mihitsy tokoa aho, nefa tsy azoko mihitsy anie izany hoe miomana ny faty izany, raha tsy hoe efa marary mafy anga. Izany mihitsy anefa no fiomanana lehibe indrindra tokony ho lavraro amin'ny fiainantsika. Ny sakafo sy ny fitafiana ka ho levona sy miserana ihany, fa ny fanahintsika kosa dia aharitra mandrakizay. Izao fiainana izao mantsy dia fetomboana ihany, ary tena zavatra lehibe loatra ny tokony hananantsika fahavononana sy fiomanana ara-dalàna hiatrika ny fiainana aorianan'ny fahafatesana. Efa mba nieritreritra izany ihany aho indraindray, nefa ahoana moa ny azotsika mamantatra ny tena marina. Misy mantsy milaza fa tapitra eo amin'ny fahafatesana momba antsika olombelona. Misy indray manao hoe rehefa maty tanteraka isika dia lasa makavatana sy endrika hafa indray ny fanahintsika. Ao koa ny manao hoe rehefa maty ny olona dia lasa makany amin'ny tendrombohitra sasantsasany ihany hono ny fanahintsika. Izany hevitra maro samihafa izany no hita ka atao ahoana fahafantarana ny tena marina, ary ahoana no ahafahan'ny tsirairay miomana. Eny maro tokoa ny olona no mametraka fanontaniana toy izany. Fa ity misy fanambarana avy amin'Andriamanitra izay milaza amintsika ny tena marina ny amin'izany zavatra rehetra izany. Ary indro sambatra sy mahita tombontsoa lehibe tokoa izay miaino ny tenin'Andriamanitra. Mba maniry aino izany tokoa, azonao lazaina ve? Eny misy azoko ambara tokoa, ary raha ny marina dia tsy izany manakambara fa Andriamanitra. Ambarany tokoa mantsy fa ny tenantsika dia ho faty, fa ny fanahintsika kosa ho velona mandrakizay. Ny mpanota rehetra izay voavela heloka avy hatrany dia mankany an-danitra aorianan'ny fahafatesana. Miarabelona mandrakizay amin'Andriamanitra izy ireo. Fa ho an'ny mpanota izay tsy voavela heloka kosa dia anana ny anjarany any amin'ny elo izy. Any no hisy ny famaizana sy ny fijaliana maharitra mandrakizay. Mamperitreritra lalina izany teny izany. Fa iza moa no afaka naisotra ny fahotantsika? Efa misy lalana izay nomanin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny zanany lahatokana mba hiara ny famaizana izay tokony enjera tamintsika. Maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hisolo toerana antsika. Raha mino sy mankato azy isika, izy kosa amela ny elontsika rehetra, ary dia tsy mba anisan'izay ho faizina any amin'ny elo isika aorianan'ny fahafatesana. Nefa raha tsy mino sy mankato ny teniny isika amin'izao fahavelomana izao aorian'ny fahafatesana dia tsy misy hevitra intsony, efa tara loatra amin'izay. Mazava amiko ny zavatra rehetra ankehitriny. Mino aho ary manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ahy, ary matoky aho fa mamela ny fahotako rehetra izy. Ny teniny no arahako sy angatoaviko manomboka an'io, ary hiala amin'ny lalan'ny faharatsiana aho. Raha tonga avy ao anatiny raonao Jesosy, mba anahoana re ho tonga tampoka minao sanandrasanao izao ho fiavin'izao. Diosa navenuventesinao ampiseo ny favononanao. Saniva tolambiko sano antsoinao ua vianaruna anao. Ratungane avy ao anatiny raonao Jesosy, itsena ve ianao ho tonga tampoka minao sanandrasanao izao ho fiavin'izao. Mony fifaliana sy ny avotra no antenainao entiny ho anao.
Mampalahelo tokoa fa lasa n'Andriamanitra ingarabesa. Mafy indrindra ny alahelo ny vadiny ka mila tsy olatra ampanginina mihitsy noho izany. Mitondra alahelo tokoa ny fahafatesana. Raha tsy misy angamba fahafatesana dia ho sambatra kokoa ny olona. Ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa fahiny fahagolan-tany dia tsy nisy ny fahafatesana. Taty aoriana nefa dia tsy nankatoan'Andriamanitra ny olona ary latsaka tamin'ny ota. Ary ankehitriny dia voatendry ho an'ny olona ny ho faty indray mandeha. Ary rehefa maty ny olona, inona moa no tranga aminy ao aorian'izay? Voalaza ihany ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa misy toerana roa alehantsika aorianan'ny fahafatesana. Na ho any an-danitra isika, na ho any amin'ny elo. Raha misy ota ao amintsika dia tsy maintsy mankany amin'ny elo isika. Tsy mba misy fahasambarana mihitsy anefa any amin'ny elo. Tahotra sy fijaliana trano no ao. Tsy misy olona afaka mandositra izany mihitsy. Nahoana nefa ny mankany amin'ny elo ny olona? Tsotra dia tsotra ny valin'izany. Satria aleon'ny olona kokoa ny miaino ny Satana toy izay ny miaino an'Andriamanitra. Aleony ny mangalatra, mandainga, tezidava, mankahala ary tsy mivavaka amin'ilay tena Andriamanitra ary tsy mba mankatoa an'Andriamanitra. Ny mpanota tahaka izany dia tsy mahazo miarabelona mihitsy amin'Andriamanitra any an-danitra. Aorian'ny fahafatesana ve mba mety ho teraka indray ny olona? Izany hoe mba mety ho tonga zanak'Andriamanitra va izy? Tsia, ambara ny tenin'Andriamanitra fa toerana roa ihany no vatan'ny olona rehefa maty izy, na ho any amin'ny elo na ho any an-danitra. Hijanonao mandrakizay izy. Tena mahatsiravina tokoa izany. Arak'izay mba re amin'ny olona, toa tsy mba misy sakafo hohanina hono any an-danitra any? Eny tsy mba toy izay ety an-tany akory ny any an-danitra. Lazainy ny Baiboly fa any an-danitra dia firavoravona lalandava no hita. Tsy mba misy mosary any, na tahotra, na ota, na fahafatesana, na fahoriana na fijaliana. Fiadanana no manjaka any ary sambatra mandrakizay izay tonga any, eny faly mandrakariva tokoa. Tena mahagaga tokoa izany. Ary moa ve ny olo-marina ihany no tonga any? Eny ny olo-marina ihany no tonga any. Nefa hoy ny tenin'Andriamanitra, tsy misy olona marina na dia iray akory aza. Raha izany indray no izy dia mankany amin'ny elo avokoa izany isika rehetra. Inona no azontsika atao mba tsy hatongavana any amin'ny elo? Raha tsy manampy antsika Andriamanitra dia tsy hisy ho afa-mandositra mihitsy na dia iray akory aza. Nefa tiantsika Andriamanitra ka tsy sitrany velively ny hahatongavantsika any amin'ny elo. Nirahiny ho ety an-tany Jesosy Kristy zanany mba hamonjy antsika. Efa maty izy ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Ankehitriny dia afaka hamonjy antsika amin'ny fahontantsika Jesosy Kristy. Ny antony dia mba tsy hakanesantsika any amin'ny elo. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra, mino an Jesosy Tompo dia vonjena ianao. Raha mino an Jesosy Kristy ianao dia tsy isan'izay hakany amin'ny elo.